atas. Astagfirullahaladzim. Miaravantsika mpanaraka ny pejy vidéo oronan-tsary fohifohy iny hitantsika izy iny fa fiara be mpitatitra entana iray na camion zany niemotra tamina fiakarana dia tsy voafehy ny familiana dia hotely tsy maintsy mivadika mety ho avy amina hisatra izy iny ka hitondrako torohevitra kely ho antsika mpampiasa fiara raha antsika malala fa ny hisatra indrindra ny hisatra tamboro toy ny camion zay be mpampiasa tamboro ny bâcher sy ny sisa dia matetika izy ireny rehefa miemotra amina fiakarana ka feno entana dia tsy matazona ny hisatra, mipotsaka mihitsy ara ny hisatra, mipotsaka ny frein, zatra magaga zany rehefa miemotra am-piakarana. Dia indro ny hevitra kely aho atoroko atsika fa ny vitesy marche arrière io no matanjaka indrindra amin'ny fiara. Zay no mahatonga anay nampiasa bâcher rehefa tsy zakany première intsony ny fiara, tsy zakany première intsony ilay fiakarana dia marche arrière indray ilay karanay ny fiakarana iny dia mazakany. Zay zany midika fa matanjaka ny vitesy marche arrière. Ko tsika mpamily zany rehefa tratrany ilay hoe lany première hoy ny fiteny le dia tonga dia ampidiro avy hatrany ny marche arrière amin'ny fiakarana io dia ho hitanao fa accélérena indray izy midina dia afaka maka sisiny ianao. Farafaharatsiny raha tsy sisiny zany dia mba adona amina vonto talio dia mba maivamaivana kokoa le dégâts satria amin'iny fotoana iny velona ny moteur dia mitazona ny frein moteur mandeha daholo ny assistance de freinage na ny tsikombakisatra dia mba en sécurité kokoa ianao. Toy izay le hoe lany le première dia tonga ianao dia manitsaka amiray azy na mety kaly ianao manitsaka frein dia kaly dia lasa miemotra le fiara amin'iny tsy voatazo ny frein dia miodina miverina indray le moteur dia tsisy toy zany assistance de freinage sy sisa dia manahirana be ka torohevitra kely ny ahy iny vonjehina ihany koa zay fa dia mirary faran'ny taona sambatra amin'ity 3 amby 20 sy 2 arivo ity. Sao toroko